Maiky sendrasendra ny fifanajony ny tsingeritaona nametrahana ny satan'ny repoblika fahefatra sy ny nalasany ny Nelson Mandela fampatsehivana fa tsy azo avadika ary tsy azo avilivily ny tolo-bahoaka hoy ny malagasy sy miara-miainga androany. Tao aorian'ny zavanseho teny Ambohimailala nahitana mpifankatia miraikitra razana telo indray vehivavy iray sy lehilahy roa no hita io marina io tsy misy intsony afantarana azy ireo. Sokatra miisa 2 efa tahorana mafy ny olona mitamika eto Madagasikara no tratran'ny polisy sisy tany Bangkok tany Thaïlande omaly tao anatin'ny entany mpandeha malagasy iray nandray ny zotrany abakabaky ny Air Madagasikara ireto biby ireto. Ary farany miady ny lalao fiadina ny Super Coupe ifandona ny ekipan'ny Knap Sport sy Saint-Michel etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny Alahady ho avy izao. Manasanao ampananjana tompoko lahy sy tompoko vavy ahatratra amin'ny farany. Ankafaliana indray no iarabananao tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny ity takariva ity tonga tao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao ny Cool FM sy Cool TV sika amin'izao fotoana izao asaina mpanajana ihany koa ianao manaraka izany hatramin'ny farany. Ety ampiandohana dia tsara ny mampafantatra fahoriana ny fampalalam-baovao dia isiany koa ny zanam-pandarana ny fampalalam-baovao ny Cool FM sy ny Cool TV izay mitondra ny lohateny hoe info actu amin'ity androany ity dia ny Prime Ministre teo aloha ny Général Camille Vital no vahiny ny namana Enkadja Rakotomanantsoa ao anatin'izay fandarana izay fanombohantsika ny fampalalam-baovao kosa amin'ity androany ity dia tontolo mahakasika indrindra ny fiainam-pirenena indrindra mahakasika ny andro tsy fiasana androany tsy nisy ny fankalazana ny fahefatona nanambarana ny repoblika fahefatra tamin'ny fomba ofisialy raha misy moa izany isan-taona. Maro ihany koa amin'ireo vahoaka malagasy no tsy mahalala ny tena votoantin'ny andro tsy fiasana androany. Zaromaro moa ny mametra-panontaniana na ao anatin'ny repoblika fahefatra isika na irosy ihany koa makany amin'ny repoblika fahadimy. Anefa fanadihadiana mahakasika izay ary no arantsika. Andro tsy fiasana ny andro araky ny voafaritry ny didim-panjakana taorian'ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny repoblika fahefatra izay feno efa taona ny fitondrana teteza mita ariditra amin'ny taona fahadimy amin'ity taona ho avy ity. Ary eto anefa tsy mazava amin'ny be sy ny maro ny andro androany izay tsy fiasana nefa andraisan-karama. Raha ny fanadihadiana natao omaly teto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM maro no tsy mahalala inona marina ny daty ny 12 Desambra 2024. Betsaka ihany koa no manontany raha toa ka tena mitoetra marina ao anatin'ny repoblika fahefatra isika na tsia. Inona no antony? Taorian'ny 17 ny volana Novambra 2024 andro sabotsy io nanateterahana ny fifidianana fitsapahakevim-bahoaka fotoana izay mbola tsy nisiny ny fiarah-mitantana teto amin'ny tany sy ny firenena malagasy. Taorian'ny fandresen'ny eny tamin'ny alalan'ny Isam-bato 770 nanomboka teo araka izany ny repoblika fahefatra fitiavana, tanindrazana ary fandrosoana. Tsy mijanona teo anefa ny tantara fa nanaiky ny fiarah-mitantana indray ny filohan'ny teteza mita ary zarediny ilay fitsapahakevim-bahoaka natao izay mbola vitsy no sainanohitra ny teritery izay nisy. Ny fanontaniana mipetraka anefa dia ny hoe anatin'ny repoblika fahafiry tokoa isika izao, repoblika anatin'ny fonoteny fahefatra ve sa repoblika andalana ho any amin'ny fahadimy noho ny mbola tsy fanekeny ny be sy ny maro ny lalam-panorenana misy. Izay nona raha teo fa tsy maintsy isy ny fifidianana lalam-panorenana rehefa voafidy ny filovaovao. Ratsaivina vitsy ireo nanatanteraka ny fampelezan-kevitra manohana ny tsia izay mandany lalam-panorenana izay misy no volavolainy ny teteza mita. Ratsaivina nisy ihany koa tamin'izany ny komety manokana izay namolavola ity lalam-panorenana ho an'ny repoblika fahefatra ity. Hatreto anefa ireo mpikambana tao anatin'izany komety manokana izany dia fantatra fa manara-dia trano ny filohan'ny teteza mita ankehitriny. Hita tao anatin'izany ny minisitry ny atitany ankehitriny sady minisitry ny fitsarana ihany koa izay fantatra aloha fa tsy ao anatin'ny antoko lezasa intsony fa efa saika manara-dia ny filohan'ny teteza mita noho ity fiarana nahazo indray koa ny fanindrena izay ho minisitry ny fitsarana. Taty aoriana ny avy amin'ny ankolafy Zafelbert, ny ankolafy Ravalomanana ary ny ankolafy Ratsiraka izay nangataka ny fidianana lalam-panorenana vaovao noho ity farany izay volavolainy ny fitondrana teteza mita novokary ny revolisiona volomboasary. Amakasika izay vaovao izay ihany koa dia namoaka fanambarana ny teo anivon'ny avondrona politika malagasy maramiangy ana ny MMM tamin'ity androany ity noho ny fitsingerenan'ny
nametrana ny satany repoblika fa efatra androany fiarabana ny vahoaka malagasy izany amin'ny anaran'ny antoko politika sy ny filoha ajo Andriananarivelo tsy kisendasendra ny fifanojony tolombahoaka ny daty ny androany sy ny fahalasan'ny Nelson Mandela fa fanairana sy fampatsiahivana fa masina ny tolombahoaka ka tsy azo avadika sy avilivily ataka izany efa nisy moa hatramin'ny taona 2017 ity fanambarana ity izay nanipika manokana fa tsy isy ny fanovana araka ny lesona napetraky Mandela raha ny fitiavam-pahefana fotsiny anombaiko sy ny apitarika ano izany dia nilaza ny antoko ity fa ijoro sy ampahomby ny fotokeviny ijoro ny tsy fanekena ihany koa ny fanitsahana ny lalàna velona ary tsy ikely soroka ampandresy ny vahoaka sy ampilamina any Madagasikara makasika kosa indray ny vaovao eo amin'ny lafiny toe-karena dia sokatra veto Madagasikara misy 12 no tratran'ny polisy ny sistany ny Bangkok tatsy Thailanda omaly atao anatin'ny entan'ny mpandeha malagasy iray avaty Madagasikara nandray nizotra nabakabaka Air Madagasikara ireto biby ireto izay sarona izao araka ny fanazavana azy moa avy amin'ny Alliance Vorgas mpiaro ny tontolo iainana isan'ireo sokatra efa tahorana ho lany tamingana ireo sokatra ireo ary arovana sy hatafiditra ao anatin'ny listy ny site raha ny fanazavana izay azo atrany. Makasika kosa ny vaovao ny lafin'ny fiainana amin'ny lafin'ny ara-piaramonina dia maro moa ny fitohanan'ny fiarakodia amin'izao fotoana izao miteraka ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra ny fisiany ireo mpivarotra amoron-dalana ho an'ny fetin'ny Noely mitombo ihany koa ireo mpampiasa ny kodiaran-droa ialana amin'izany fitohanana izany mandeha ny tsenan'ny moto raha oharina tamin'ny volana lasa maro amin'ireo mpividy anefa no tsy manana fahazoan-dalana na ny permis A na ny permis A prime fanadadiana izay nataony Nandrianina Rajanson makasika izay ary no arantsika. Tsy fankahitana ny fitohanana fifamoivoizana indrindra amin'ny ora fidiran'ny mpianatra sy ny mpiasa mitangorina eto an-drenivohitra avokoa ny olona manodidina Antananarivo sy ny avy any amin'ny faritra noho ny fety raha ny antotanisa raha 10 metsy sy 2 tapitrisa eo ny poniny eto Antananarivo miampy any amin'ny efatretsy ihany zany rehefa fotoana tahaka izao indrindra rehefa manakaiky ny fety tsy maraka ny fifamoivoizana intsony ny ateriny lalana araka izany fa olana aingana ny mitondra moto ny isany izay tsy mitsaha mitombo eto an-drenivohitra raha ny antotanisa avy amin'ny ivitoeran'ny mpanome laharana etsy Ambohità ny 570 isanjaton'ireo nahazo laharana vaovao tamin'ny enim-bolana voalohany ity taona ity dia kodiaran-droa avokoa. Moto mba aingaka dia mpandeha amin'izao bouteillages zao ny bouteillages be koa dia tsy afaka anona ny tobity afaka tsara mihitsy izay ny fahasarenanay aloha amin'ilay mitondra moto vetivetika dia tonga any amin'ny ale aloha rehefa zatra ianao dia mahay misisika taloha izay koa mila fahazarana foana ilay misisika. Ny moto vaovao no ifanitofan'ny avy any ambanivohitra ireo motocross marika sinosy koreana no be mpividy manodidina ny 2 tapitrisa ariary ny vidin'izy ireny amin'ny ankapobeny. Ireo moto d'occasion kosa no ifanitofan'ny avy eto an-drenivohitra ireo moto 2 temps sy 4 temps mandeha ny tsenan'izy ireo rehefa volana desambra tahaka izao. Avy any amin'ny province na ohatr'izany ny avy any tena mividy moto vaovao ohatra zao dia ny eto atoerana eto Antananarivo indray mividy moto bonne occasion. Dia mety raha ohatra hoe mandeha izy dia malafiry dia rehefa tsy mandeha izy dia malafiry. Ohatra zao hoe moto bonne occasion zao ohatra hoe 2 isan'andro vaovao 2 isan'andro na bonne occasion aloha zao ny tena mandeha amin'izao hoe. 5 taona teo eo izay niakatra hatrany ny isan'ny moto eto Antananarivo. Maro ihany koa ny lozam-pifamoivoizana misy ifandraisany amin'ireo kodiaran-droa ireo. Vitsy noho ny isan'ny moto anefa ny manana fahazoan-dalana A na A prime ahafahana mitondra azy ireny eto an-drenivohitra. Isan'ny antony loza matetika ny tsy fahaizan'ny mpitondra moto ny lalàna mifehy fifamoivoizana. Efa zaraina mihitsy zany mba tsy hampikorotana an'ilay fifamoivoizana ny hoe ny arabe ho an'ny fiarakodia sy moto sy bisikileta dia ny trottoir ho an'ny mpandeha tongotra dia raha vao misy mandika an'izay fotsiny ohatra na hoe ny fiarakodia tangina eny amin'ny trottoir na ny moto andeha any dia hitanareo fa mikorotana ilay izy. Eto an-drenivohitra ankehitriny mifanome tanana amin'ny satroka mavin'ny komina ny polisy nasionaly isorohana ny fitohanan'ny fiara na izany aza mijanona ho vahaolana aingana ny kodiaran-droa. Hatramin'ny omaly alatsinainy saika ahitana fitohanan'ny fiara avokoa ny lalana rehetra mampitohy amin'ny ao afovoan'ny renivohitra ho an'ny ao Analakely manokana na ny moto azy efa tena sahirana amin'ny ora rehetra. Anton'izany ny fampiasan'ny mpivarotra amoron-dalana, ny mpivarotra mandehandeha ary ny mpiantsena mandeha an-tongotra.
zay ny mahakasika iny vaovao iny fa eo amin'ny vaovao ny tsy fandriampahalemana kosa indray dia razana telo vehivavy iray lehilahy roa no efa tsy fantatra intsony atetsy Ambohimalala io maraina io tokony ho tamin'ny enora iny faritry ny raha teo moa izay efa malaza ratsy amin'ny tranganon-javatra hafahafa matetika nanangana ny vaovao teny toerana ny namana Gaëtan Andriatsilava rahantsika ny fanadidina. Hatairana ny an'ny mpiandry tanàna iray monina eny Ambohimalala vao maraina androany. Razana iray efa potika no hitany raha ivoaka no nidinany tao anaty alakininina tsy lavitra ny trano iasany. Avy hatrany dia ireo tompona ndraiky mpahefana teny an-toerana no nampandrenesiny. Rehefa niakatra teny an-toerana ireto farany niaraka tamin'ny fokon'olona no nahita fa nisy razana roa hafa tsy lavitra teo. Nahita azy voaloha zany dia sécurité miasa ato ambony ato. Saindra nandeha voaka izy zany no nahita le izy. Dia avy eo izy tonga dia nampandrery fokotany masina andrina. Dia ny fokotany indray avy eo tonga dia niantso andarina. Tozy izy iry ambony ery. Dia tonga dia lasa ny resaka tamin'ny fokotany teo dia nanangona olona moa zay hoe ndao jereva zany zavatra zany dia nitsoka sifile dia tonga dia ry ambany ry nitanay voaloha dia nanarakaraka faharoa dia lasa la anankitelo izy nefa ray no enina hoe olona ray. Tsy ponina eny amin'ny manodidina ary tsy fantatra marina izay antony nahafaty azy ireto. Tsy vao zao ihany koa no ahitana razana tahaka izao ety Ambohimailala. Tsisy fantatro hoe olona avaiza ireo fa efa fandrondro zao nisy taty aminay nisy olona roa lahy koa efa hofonon'olona teo avaratra amin'ity. Izay ny zavatra hitako misy fa dia mampalahelo ny zava-misy satria lasa toerana maloto aty aminay amin'izao fotoana zao. Somary tsy ary tena mihinatra izay ety amponina aty Ambatobe inona rehetrarehetra ity fa dia ohatrany amin'ity ality foana amin'ity atsanyity no anarin'olona sy aksiony ratsy ihany. Raha ny zava-mitranga ity efa mahafantatra ny fisian-javatra hafahafa eto amin'ity tendrombohitra ity ny mponina manodidina. Teto amin'ity faritra aloha zany efa maromaro ihany satria efa taloha ela koa tao ambony tao zany efa nisy le tapadory eny dia nisy le polisy le rahalahy le mbonono zareo tato dia nisy le niraikitra tao ambadika tao dia nisy an'izao zavatra fahatolona anankitelo zao. Ety zany tany misy fady nefa misy mamofady ohatra zao le tamin'le niraikitra zao ndray misy indray ny fady ohatry ireny zavatra tsy eritreretina pozina hitranga mihitsy. Hatramin'ny 1 ora ny alana tety efa tonga nanao mifaniadiadiana ny zandary teny an-toerana. Mbola tsy nisy naka kosa ireo razana. Mampanontany tena ny tranga bibiana tahaka izao noho ny amafy ny fiainana ve sa etraketraka fotsiny ihany. Mahakasika izay vaovao izay hatrany dia lehilahy iray 20 taona eo no hita faty atetsy amin'ny 17 hektara maraina io ny andro taksi be moa handehody any Benjy izy izao namony any izao raha ny fitantarany ireo manodidina sy ny nanatry maso tsy mbola fantatra mazava ny tena nahazo ity lehilahy ity eo andalam-panaovana ny fanadihadiana ihany koa ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao mijery ny antony marina namonoana ity lehilahy ity izay navanona ny loza azo izao no nisy ny trangan-davatra toy izao teo amin'ity faritry 17 hektara ity avoatselakory izay moa no nisy ny vehivavy iray hita faty teo amoron-dalana toy izao miamaro moa ny abibina sy ny von'olona indrindra amin'izao akatoky ny fety izao. Mahakasika kosa indray ny vaovao ny toetrandro dia sakana eo amin'ny fambolena any loza voajanahary izay atrehany mpamboly manoloana izany dia nisy ny fiofanana tanterahan'ny CPGU sy ny ministera ny fambolena atetsy amin'ny motel Lanosy nanomboka omaly ary mifarana amin'izy maho avy izao. Fiofanana moa izay miompana betsaka amin'ny fanarana ny fenitra eo amin'ny fototra-fitrasa mifandray amin'ny fandavana sy ny atody-drano na ny CRI faritra Analamanga Itasy Bonglava ary Beny no faritra ampiarana izany fiofanana izany arahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Zany anantsika fototra-fitrasa manara-penitra mba hanamafisana ireny fototra-fitrasa ireny sy ihany koa ahafahantsika mampitombo ny voka-bary sy ialana amin'ny ataontsika hoe fahavoazana na irosotsika be dia be amin'ilay ataontsika hoe politique de prévention de réduction des risques et de catastrophe mba araka le fitenitsika hoe aloha misoroka toy izay mitsabo izany hoe fanamafisana ny fototra-fitrasa zany no laharam-pamiana amin'ny alalan'ny décret 2013 070 tamin'ny 5 février zany dia iny zany lasa référence ho an'ny bureau d'étude ny eo ihany koa ny entreprise ny administration ihany koa zay tsy maintsy ataontsika hoe manaraka zay voalaza ny décret zay.
mahakasika izy vaovao ny toetrandro sy ny fitaoam-bolena eto Madagasikara izay dia hiaran'ny fahavoazana vokatry ny lozam-boajanahary isan-taona i Madagasikara. Misy ihany koa ny paikady moa izay entina iantsoana hoe avolenta ny tontolo ambanivohitra izay tsy mifanolotra amin'ny fomba amam-panao ataon'ireo mpamboly ireo, saingy misy ny tsy mifanaraka tanteraka amin'izay paikady entin'ny mpamboly izay. Arahantsika ny fanadihadiana mahakasika izay vaovao izay. Ny fambolena no fototry ny fiveloman'ny 570 ny malagasy, samy manana ny teknikany eo amin'ny fiarovana ny volony mpamboly. Anisan'izany Roland izay mpamboly tao anatin'ny 3 taona eto Ambohidratrimo. Manana ny fomba fijeriny eo amin'ny teknika fiarovana ny fambolena manoloana ny loza voajanahary izy. Manamafy ny foto-drafitrasa misy eo am-pelatany ny Roland. Satria le za lasa dépense ho an'ny anao mikarakara le izy. Tranenay za tony dia bararatany atao-tsatokany dia mamatotra ianao. Io moa zany samy manana ny teknikany ny tsererevany anazy zany dia ohatr'izay ny afaka anazy aloha. Tratrandreto zao dia efa hitanao zao ny paoziny zany zao paoziny tony rehefa miakatra izy tsy afaratrezy dia droly iny dia rehefa avy ny orana dia tsy maintsy mandeha fanafody. Evandra moa iny tsy hitanao izay anaovana an'io fa tsy maintsy mandeha. Rehefa avy dia tsy hitanao izay anaovana an'io fa tsy maintsy mandeha. Rehefa avy ny cyclone dia mandeha ny fanafody tiretiny bibikely. Zao zay zao efa manomboka manao mety afaifaina izy dia avy eo tondrahana sezim-bazaha dia asiana tsatoka. Misy ny fenitra tiana petraka amin'ny fiofanana izay miompana amin'ny foto-drafitrasa mifandray amin'ny fatondra-drano. Anisan'ny loza voajanahary tsy hain'ny olombelona ialana izany fa ny fiarovana sy ny fiatrehana izany no amafisana. Tokony mampiasa fitaovana betoniera ohatra rehefa manao beton fa tsy mizatra an'le tsotsotra hoe mampiasa angady dia mampiasa lapelina azafady dia afangaro eo ny fasika sy ny ciment sy ny vatokely sy ny rano. Dia ny zavatra madinika ohatr'izany zany mampianatra ny orinasantsika hoe ho matianina kokoa nefa koa manatsara ny hamafin'le foto-drafitrasa. 570 ny malagasy no mipetraka any ambanivohitra ka mivelona amin'ny fambolena raha 720 ny arikarena faobe raha 700 ny vokatra azo amin'ny fanondranana. Mbola misedra olana trana nefa ireo mpiantsehatra eo amin'izay tontolo izay vokatry ny loza voajanahary isan-taona. Mahakasika izay vaovao ny toetrandro izay fa eo amin'ny lafiny angovo kosa dia ny vaovao avy amin'ny jiro sy rano malagasy na ny jirama. Vaovao moa izay voaray amin'izao fotoana izao faritra maro ary no tsy mahazo ny jiro eto Antananarivo renivohitra manomboka tao Ambanidia, Mahazoarivo, Antanimora, Tsiadana, Andrainarivo ary Antsahabe. Araka ny fanazavana azo dia ny fahasimbana tamin'ny milina iray tetsy Mandriseza izay nitranga tamin'ny 900 teo eo no antony mahatonga izany ary efa manao ny fanamboarana ny jirama amin'izao fotoana izao. Saika misy hatrany moa ny fahasimbana eo anivony izay foto-drafitrasa ny jirama izay amin'izao fotoana izao indrindra ny akatoky ny orana. Maro ihany koa no misedra olana ireo vahoaka malagasy no ny fahatapan'ny ny jiro matetika indrindra amin'izao fotoana ny fahavaratra izao. Efa hitantsika ny entina tamin'ny fampahalalam-baovao itao fa manoloana ny aizina ihany koa dia mirongatra ny tsy fandriampahalemana amin'izao fotoana izao. Saika moa miasa andro manala ihany koa ny mpitandro ny filaminana nefa rehefa tsy eo izay azavana avy amin'ny angovo avy amin'ny jirama izay dia saika mirongatra trany izay tsy fandriampahalemana izay indrindra moa akatoky ny fety dia hita amin'ny ireny vaovao maro samihafa ireny fa eo ny fandrombana maro samihafa ny fanafiana mitampiadiana ihany koa izay hita etsero amin'izao fotoana izao mangany fotsiny moa ireo fanendana amin'ny elakelatrano aratoka tratra ao anatiny izay andro ariva izay. Fa vaovao mahakasika ny lafiny ara-tsosialy kosa indray anantenaina 30 taona na vita hatramin'ny taona fahadimy amin'ny sampam-piofanana teo karena teo amin'ny 9 taonany moa nonoseho tamin'ny arabaka teny ilay fomba filaza maizina ny tany aman-danitra. Manomboka teo no tsy nahita intsony ity lehilahy ity ny tamin'ny fiainana anatafavoany amin'ny toerana misy azy ankehitriny. Nijerakaiky ny fiainany moa ila Asinjo arahantsika izay fanadihadiana izay. Fiandahany Anakandriamaso no nahatonga ny nantenaina ho tsy nahita intsony. Mbola niady sy nitady fitsaboana foana izy nandritra ny taona maro tao aorian'izay saingy tsy nisy azo natao. Ny fanaovana grefy ny maso no mety hanafaka azy amin'ny fahatsambany saingy efa tsy misaina ny hitsabo tena intsony izy. Efa nianatra ny aina miaraka amin'ny fahasembanany inantenaina. Rehefa nianatra an'ireo fitaovana fampiasa ny jamba zany dia nandeha nianatra tany sekoly ny jamba tany Antsirabe nanala CPE tany.
dia vita ny CPE dia niaraka tamin'ny ankizy maheritra taon'ny CEG Antamena nianatra dia vita ny taon'ny CEG Antamena dia nala baka dia vita ny baka dia mba nianatra teny Ankatso koa nanao sampana toe-karena ny sampana nataoko dia nahazo maîtrise tamin'ny science économique tamin'ny 2007. Niady mba hanana ny fiainana mitovitovy amin'ny an'ny olona mahiratra nantenainy. Vokatra izany, maro ny toetra izay voavolo tao anatiny ahafahany mikiry eo amin'ny fiainana. Tsy maintsy manana fitadidiana zany hoe ato raha mandeha irery zao mitaingina taxi be raha avy any vato zao ka hoany 67 ohatra zao tsy maintsy matadidy zany misy le olona manamboatra fatana velively vy dia rehefa mahaino an'ilay vy ireny zao dia tadidy zany rehefa misy an'izay feona vy olona velively vy zay dia efa tokony hiala eto 67. Ny jamba tsy afaka mampiasa le répertoire téléphonique fa tsy maintsy micomposer foana izy rehefa hiantso dia isany hoe zavatra voavolo tao tamina noho ny fahajambako zany le fitadidiana fa raha mbola 300 numéro tadidiko amin'izao. Mpiasaina anivon'ny ministera am-poniny nantenaina tsy mametraka olana ho azy ny fikirakirana ny solosaina manampy azy ho aingam-panoratra aza ny fampiasana ny milina fandratana tany am-pianarana. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. La vue reste essentielle à la vie, mais elle n'est pas la vie. Teo amin'ny fiainam-pitiavana ny fony no nahafahana mantatra ny vehivavy izaran'ny fiainany. Maso zany ny amiko mamitaka fototra anay roa zany sa tena misy fifamenoana izy manana fahasembanana ara-batana mitongotra sady tsy mahita raha amin'ny lafiny araka ilana tanjaka zao dia ataoko dia raha vao ilana maso dia ataony dia tena azo lazaina hoe parfait zany le couple anay roa amin'izay fifamenoana zay. Efa nizatra sy niezaka ny tsy iankina na amin'iza na amin'izy nantenaina ankehitriny izy no mifoha maraina mahandro ny sakafon'izy roa kely alohan'ny andehanana hiasa. Ny filaminana no fanalahidy ahafahany mahita ny zavatra rehetra ao an-trano. Rehefa tsy mifindra toerana ny entana rehetra, tsy sahirana izy mitady ny zavatra madinidinika ilaina. Zay zao ty zao niova ny toerana ity dia raha tsy voatsapako dia fotona. Akoatra ny fandraisana anjara feno amin'ny fiainana ao an-tokantrano, mahay milalao mozika ihany koa nantenaina, gitara sy flute, ireo no tena tiany sy hainy. Niatrika asakatsakana maro ity lehilahy ity. Efa nisy fotoana tamin'izaho nahazo maîtrise naiky hanao concours tany UNAM hanao administrateur civil fa tena nandahaka itsirano le atao hoe tsy mety zany. Ho an'olona jamba zany na ho an'olona mana fahasembanana raha mbola eto Madagasikara zavatra tena sarotra zany ahitana asa. Ohatrinay raha mbola tsy maro toerana hatramin'izao. Vaovao zay voaray amin'izao fotoana izao kosa ny hoentintsika nohizana ny fampahalalam-baovao atao reny ny fanadihadiana matranga ny makasika indrindra ny atranga mpiaramonina moa eo amin'izay fikirizana eo amin'ny olona mitondra fahasembanana izay hatrano mahery ny 10 ary no noteteziny jiolay notafiana atetsy Ambohidratrimo Mahaly alina nanomboka tamin'ny 7 ora. Olona iray araka izany no naratra mafy izay noveleziny ireo jiolay ireo tamin'ny famaky tamin'izany teo amin'ny lohany Ambatolaona Ambotsoroa isan'ny fokontany ao amin'ny commune Ambohidratrimo noteteziny ireo olon-dratsy avokoa ireo fokontany roa ireo ankehitriny dia teny Ambohimiarina no namaran'izy ireo ny asa ratsiny. Vola sy volamena izay hatrany no takin'ireto mpamakitrano ireto nandritra ny fidiran'izy ireo atao amin'ny tranony ireo voaroba raha ny fanazavana azo ateny antoerana tsy ankitsitsy moa fa daroka avetrany sy vono no mahazo ireo zay sendra ireto jiolay ireto 30 minitra taty aorian'ny avakitrano vao tonga kosa teny antoerana teo anivony Gendarmerie pirenena ka efa tsy tratra teny antoerana intsony ireto jiolay ireto. Araka izany tena lalaka teo amin'ny fanaovana ny asa ratsy ny ireto jiolay ireto atao anatiny izay fitetezany trano maro izay sataikatra moa ny mponina teny antoerana raha nanontaniana tamin'ny antso Atarby satria dia somary nanana ny fotoana betsaka ihany
ireto jiola ireto nanaovana ny fitetezana ireto trano ireto sy nangalana ihany koa ny fitaovana teny amin'izy ireo tsiangotsitsy araka ny fanambara teo Favony sy Daroka avy hatrany no mahazo ireo izay minimamaly ireto jiola ireto fantaniana moa napetraky ny mponina teny an-toerana ihany koa makasika ity fanafiana ity raha efa nahazo ihany koa fiofanana makasika izay fanafiana zay ireto jiola ireto na tsy mbola isy moa ny fandefasana ny vaovao izay amin'ny fampahalalam-baovao ara-pitso amin'ny Ray ora eto amin'ny Cool FM sy ny Cool TV izahana ihany koa ny mahazo ireo tompona ndraiky reo nivon'ny gendarmerie mba ahafantarana misimisy kokoa makasika ity fanafiana izay nitranga omaly alina ity izay navakisana trano maro moa zany trano hoe maherin'ny folo no teteziny ireto jiola ireto izay anisany navalalalina sy nampametra-panontaniana ny mponina teny an-toerana ihany koa eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena dia ady ny alao fiadina ny super coupe ifandonany ny ekipa ny Knap Sport sy ny Saint-Michel etsy amin'ny Kianja Mahamasina ny alahady ho avy izao tsy fampitsitsy ny andaniny sy ny ankilany fa hiaro tanteraka ny voninahitry ny ekipa avy isan'ny mpilalao faharoa-26 no andrasana zany hoe ireo mpanetana eny an-toerana ny fanadina miaraka amin'ny namana maro jaune no arantsika vonina ny atrika ny ekipan'ny Masinda Misely ny ekipan'ny Knap Sport avany itasy etsy amin'ny Kianja be any Mahamasina nanatanterahana izay super coupe izay amin'ny alahady ho avy zao mipetraka ny valinady eo amin'ny andaniny sy ny ankilany ny azoko ambaraka dia ny hoe samy ekipa solitena ny Madagasikara na ny Saint-Michel na ny Knapsa dia veriko fa tokony aneo lalao mendrika an'izany super coupe zany na ny Knapsa na ny Saint-Michel. Anao zay faro hafa ny ekipan'ny Knapsa Sport hoy ny mpilalao. Misy manateny zareo fa ahita vokatra foana amin'ny satria ny azy avy aty aminay tsirairay aby izay rehetrarehetra amin'ny 100% aminay daholo izay. Tsy mijanona hatreto ny fanomanantena fa dia efa ao anatin'ny iraisam-pirenena ihany koa izao fanomanantena ho an'ny Knapsa izao. Ny toko fitaka fa ny atao no hita ny fanomanana no efa natao tsara ezaka zahay mba hanome baolina tarem-baolina tsara zany amin'ny lahady io ary lalao baolina madio no izahana ka mba engany que le meilleur gagne. Ny 90 minitra etsy amin'ny Kianja be any Mahamasina zany no amatarana hoe iza no ibata ity super coupe ity Knapsa Sport ve sa dia ho azony Masinda Misely ihany koa satria dia ady goavana ny ady atrehan'izy ireo izao. Raha ny fiaonana teo amin'ny rotota ho an'ny Masinda Misely sy ny Knapsa Sport dia mitovy hatramin'izao. Ary ity amin'ny alahady ity no andrefesana hoe iza no tena mahery amin'ireto ekipa roa samy hiatrika ny voninahim-pirenena ireto. Manoloana moa ny fankalazana ny faefataona ny Repoblika faefatra izay dia araka izany dia nisy ireo fankalazana tamin'ny alalan'ny fandefasana ny afomanga tamin'ireo renivohim-paritany enina manerana teto Madagasikara moa no nankalazana zany izay afetin'ny Repoblika faefatra izay afamakasika kosa izay lafiny tsy fandriampahalemana izay hatrany raha ny teto an-drenivohitra aloha zany tao anatin'ny ity farany taona ity nisan'ny rongatra tokoa izay tsy fandriampahalemana izay isy moa ny tokony azahoana zany ireo mpitandron'ny filaminana izay anaovana ny fanadihadiana rovahiny eto amin'ny Cool FM sy ny Cool TV ezahana ny mahazo azy ireo mba ahafantarana bebe kokoa makasika izay lafiny tsy fandriampahalemana izay anisan'ny efa nambara ombenombeny afahany fiparitahany ireo basy tamin'ny taona nisin'ny krizy nanomboka tamin'ny taona 2020 no namparitaka ireo basy ireo araka ny fanazavana ireo tompona andraikitra atreto anefa raha ny fanadihadiana ihany koa izay efa natao teto amin'ny fampahalalam-baovao any Cool TV sy ny Cool FM dia mbola tsy nisy aloha ny fanisana ireo basy miparitaka ireo saika ireo basy tratra ihany atreto no mbola eo ampelantanany izay ampitandro ny filaminana izay mangany fotsiny moa ireo basy izay vita avy eto an-toerana anaovan'ireo jiola fanafiana ihany koa tsy adino moa ny zavanitranga satria dia anisany nahitana basy hatrany ireo mpanao fanafiana amin'ny tapediana ireo toy ny tranga atetsy ambana tamora izay nahitratrarana ireo sy nahafatesana ireo mpanao ny kidnapping na ihany koa ny fakana-keriny misa telo izay tratrany avy eo anivo ny gendarmerie pirenena tsy voaela ihany koa no nentina teto amin'ny fampahalalam-baovao any nahatratrarana ireo basy avy amin'ireo izay voasambotra ny gendarmerie hatrany hatraiza
Madagasikara ny mety afahana manisa ireo basy ireo na ny fitaovam-piadiana eto Madagasikara satria izay ihany no anisan'ny vahaolana ihany koa miady amin'izay alafo ny tsy fandriampahalemana izay mangany fotsiny ny zavanitranga na rahantsika teo indrindra teo amin'ny fahafatesany ireo olona telo tetsy Ambohimailala izay tsy fantatra mazava ihany koa moa satria raha ny hita teny an-toerana nandritra ny fanadiadiana nataony namana Gaeton dia hita fa efa somary elaela ihany ireto razana ireto no tonga teny an-toerana fa amin'izao fotoana izao ihany koa dia misy ny zavanitranga tetsy Ambotro Manjaka teny misy ny fanadiadiana izay nataony namana Gaeton Andriatsilava izay rahantsika tahaka izao. Ambatolona, Ambohitsoroa, isan'ireo fokotany amin'ny commune Ambohidratrimo tetezindreo olon-dratsy avokoa ireo fokotany roa ireo ka teny Ambohimiarana ny namaranan'izy ireo ny asa ratsiny. Volamena izay hatrany nitakian'izy ireo tamin'ny fidiran'izy ireo ny tranon'ireo olona voaroba raha ny fanazavana azo. Sankitsitsy fa daroka sy vona avy hatrany na azo asendra azy ireo. Zany hoe vonitra izy zany dia le peratra tety tanako nalainy. Nitotino izy dia nameko anazy le peratra dia aiza ny vola dia natoroko anazy le poketra dia izy ny savan'le poketra tao dia lasa ny daholo le vola. Dia avy eo menimeny izy hoe mbola tsy ampy reto izy fa mentinay ny ankizy dia niteny le vadika hoe ozy izy dia tony dia nidakana. Dia avy eo zany kindainy tamin'ny tendako dia nananovako izy dia avy eo izy lasa ny findranaka atao amin'ny ilany tato. 30 minitra eo riny ny vakitrano vao tonga teny an-toerana teo anivon'ny Gendarmerie ka efa tsy tratra teny an-toerana intsony ireo jiolahy. Tao amin'ny fokotany Ambohitsoroa, trano 7 no tafian'izy ireo tao anatin'ny adiny iray. Olona roa no naratra vokatry ny daroka nataon'ireo jiolahy tao amin'ity fokotany ity. Nala tao amin'ny trano mavomavo izy dia enay nikirotadrotrana zany hoe sady manao teny côté izy amin'izany tonga ty taminay dia mivoaka ny trano ty zany nivoaka io varavarakely io dia olona dia zany niantso an'izao dahako hoe ahoana ary valy dia tsisy namaly dia nidiko ny varavarakely dia mivoaka tamin'ny varavarambe dia nitondra kalaza teto dia nisy jiro be nitaratra be avy etsy amin'ny tsorosaly izy dia fa ina matery valy dia osy hoe izy lahy dia nandrosaina dia tonga tetsy alolo tetsy dia nahitany tohotra an'izay niakatra tetsy amin'ny trano izy dia izy lahy ozy dia mipiresaka niditra tatambony an'izay dia nidiko ty trano ty dia nefa nidy trano io dia avao amin'izay izy dia niditra tato dia mikapohany ty varavara ty dia vao vaky ty varavara ty dia niakatra tao amin'ny lalatsarambony tao dia tamin'ny taona 24 ny voalaza fa nitrangana fanafiana sahala amin'izao farany tao amin'ity fokontany Ambohitsoroa ity raha ny fanazavan'ny lehibe ny fokotany. Efa mezaka manao izay ho afany ihany ny andro masompokon'olona raha ny nambarany saingy tsy afa manoatra rehefa mitondra basy ireo jiolahy. Ny zavatra nitanga ty amin'ny fokotany Ambohitsoroa moa zany dia fanafian'ny jiolahy mitady edina zareo. Rehefa nisy le fanafian'ny jiolahy moa dia nitsoka ny sifflet dia le olona nitsoka sifflet indray no atakeny indray avy eo dia rehefa avy eo moa tonga ny mo sécurité dia lasa ry zareo avy eo. Tsy dia misy matetika aloha izay trango izay satria tamin'ny taona 2008 zao farany nisy ohatr'izay dia iny indray zany fa ny alatralatra majinijinika hoe alabotra aloha misy any ny elanelany eny isaky ny indray 3 volana misy anankiray indray ao anatin'ny 2 taona indroa ohatrohatran'izany zany izy. Mandry tsy lavoloha mimponina eny amin'ny manodidina reto toerana voatafika reto amin'ny mety hiverenan'ireo jiolahy. Nahavariana tamin'ity raharaha ity rehefa nanontaniana ny teo anivon'ny Gendarmerie avy ao Ambohidratrimo nilaza izy ireo fa tsy mahafantatra mikasika ity raharaha ity. Ireo olona tena toerana kosa nefa nilaza fa efa nandalo tena toerana ny zandary ny alin'ny fanafiana ihany. Izay ny vaovao mahakasika iny zavanitranga tetsy Ambohidratrimo mahitsy any moa zany tompo kilasy tompo vavy afa tetsy Ambohidratrimo no nisiny izay fanafiana izay araka izany omaly sy androany dia fa nisesisesy zany ny fanafiana mitampiadina izay nitranga teto Andrenivohitra Ratsiaivina moa dia nisy ihany koa izay fanafiana izay omaly tamin'ny 7 real izay tokatra ny 10 araka nefa netana taminao teo zany ny voatafika ireo jiolahy ireo araka izany dia indrasana ihany koa ny fanazavana avy amin'ny mpitandro ny filaminana mahakasika izay tranga izay fa mahakasika kosa ny hazanam-pandarana izay horeresinao ao sy ho hitanao atao amin'ny fahitalavitra ny Cool TV ao arinany izao fampahalalam-baovao izao dia ny généraly Albert Camille Vital no vahiny namana Enikadja Rakotomanantsoa ao anatin'izany fandarana izany. Ny fandarana moa dia mitondra ny lohateny hoe question d'actu izay andrasana ihany koa ireo vahiny maro samihafa indrindra ao anatin'ny vaovao izay misy ankehitriny. Anisan'ny
resahana ao anatiny izay fandarana vaovao izay ny makasika indrindra ity 4e république na ny république faefatra ity ao anatiny tokoa ve isika isy ny famaliny ny général Camille Vital izany fanontaniana izany satria dia mipetraka tokoa ary ny fanontaniana hoe inona tokoa ny lalam-panorenana ampiasaina izay fantatra moa fa misy ny fifanoherany amin'ireo lalàna maro samihafa izay nisy tato anatiny ity fitondrana teteza mita ity tafiditra ao anatin'ny fanontaniana ihany koa izay voaliny ny général Albert Camille Vital ny makasika ireo 3 sy telonjato fiara tsy mataho-dalana izay nafarany général Albert Camille Vital lasa izy ireo izay ny fanontaniana mipetraka ary aiza amin'izao fotoana izao ny général Albert Camille Vital moa izay fantatra hatrany fa efa nanambara tamin'ny pomba ofisialy ny fanohanan'ny docteur Jean-Louis Robinson amin'izao dingana faharoa amin'ny fifidianana izao izay fanandrinan'ny docteur Jean-Louis Robinson amin'ny candidat Hery Rajonar Mampianina ho hita ao anatin'ity fandarana vaovao ity zany ny makasika ny fijery ny général Albert Camille Vital izay premier ministre teo aloha ihany koa ny raharam-pirenena ankehitriny tsy adinoina ihany koa moa fa amin'ity androany ity no hisy ny fifanatrehana eo amin'ny candidat Rotota izay atrika ny fiodinana faharoa amin'izay fifidianana filoham-pirenena izay tetsy amin'ny Carleton no nanaovana ny fangalana ny sary ary amin'ny télévision malagasy sy ny radio-pirenena malagasy moa no isy izay fandarana izay araka izany dia ny lafiny eo amin'ny diplomatie no iadina hevitra amin'ity fifanatrehan'ny candidat Rotota ity ankehitriny ary dia hoarantsika izay fandarana manokana question d'actu izay zay raha ny namana enkajy arakotomanatso amin'ny général Albert Camille Vital. Miarabantsika rehetra ny antokatrano any amin'ity ariva ity fandarana manokana araka ny nambaranao teny am-piandohana fampalalambavao teo dia hanambahiny manokana isika ny général Albert Camille Vital candidat tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo izy ary fotoana izao izay voalohany fampiresahany amin'ny mpanao gazety taorian'izany fifidianana izany nanaiky nandray anay tato antokatrano izy tamin'ity ariva ity miarabanao mon général misaotra indrindra napetrany tompoko miarabanao Andriamato Enkajy ny teninay voalohany dia miaraba ny mpanaraka ny fandarana ato amin'ny télévision kolo sy ny radio ato amin'ny faritra ny Ranomanga manaraka izay androany zany ny faha 1 ny volana Desambra atsaramanitra ny 4e république araka ny fahalalana azy ary voaporofo zany zavatra zany fa tsy andro fiasana ny androandroany miaraba antsika malagasy rehetra manerana ny nosy nahatratra an'izao andro ny faha 1 ny volana Desambra zao. Iverenantsika ny momba izay mon général rehefa avy eo hoe 4e république ahona tokoa zany hoe 4e république zany fa voalohany aloha zao hoe anao vao mba tafaresaka aminay mpanao gazety vity ny fifidianana larana fahadimy ianao tao anatin'izay nanahoana ny afapo tamin'le izy ve ny général Camille Albert Vital manahoana ny fomba nandraisanao zany ny valim-pifidianana ny ekenao moa iny zany fa ny ataoko anaty farangisosina hoe ny impression anao na ny fomba fahitanao fizotra ny fifidianana amin'ny ankapobeny. Diso fanantenana ny tenako hoe tsy araky ny eritreretako azy zany ny fizotra ny fifidianana satria raha naheno hoe isy ny observateur international misy ny sénite zay anaraka ary nisy ala tamin'ireny fotoana reny tamin'ny nahitatsika ny voka-pifidianana sosokevitra nalefako tany amin'ny sénite zay tsy nivoaray nefa reny moa ny vokatrany tsy maintsy arahana satria tena tandrona ny voan'ny malagasy amin'ny krizy ka raha fa navoaka ny CES moa ny voka-pifidianana ara-pomba ofisial dia reny moa izy dia tsy maintsy arahana laza ianao teo fa hoe fahadimy ahoana ny fahitako azy tsy afapo amin'ireny aloha fa dia io moa
ina mono azo atao fa de raisiny araka zany fa mizotra amin'ny deuxième tour tsika izao engany araky le nitenegniko teo ny fivoahany Madagasikara amin'ny crise ny tena tandrona de ho hitatsika manaraka eo zany ny fizotra ny raharam-pirenena araky ny fivoahany zay ho président laniny be sy ny maro amin'io deuxième tour. Ny général Albert Kamivital laza hoe tsy afapo ahoana ny efa mizotrana fidiana faharoa ihany koa tsika mbola tsy mataotra ve anao hoe mety mbola tsy ho afapo ihany amin'ity fidianana faharoa sy fifidianana filoham-pirenena miaraka ity ny farany teo koa nisy an'le décret na didim-panjakana nivoaka iny ny amin'ny hoe fanatrehany filohan'ny androm-panjakana ny fampelezan-kevitra fantaniko voalohany ao anatin'izay hoe ianao ve raha mbola premier ministre nanaiky ny décret iny ianao hoe fa avy premier ministre raha teo faharoa manaranarak'izay hoe ohatrany ahoana ny fahitanao no mety ho fifandanjan-kery na ihany koa no vokatry ity fifidianana ity mbola mety tsy afapo ny général Albert Kamivital ihany. Betsaka manko ny feo mandeha betsaka ny resaka mandeha ombinombieny ary misy raha nilaza hoe misy candidat tsy afianiko anao candidat député any aminay amin'ny faritra atsimo any manko ny tena fantatro satria tany herinandro mahery zay misy ny député satsa ny mandefa feo raha hoe na de tsy vidinao tsy maintsy lany tsy fantako ny dikan'izay samy mieritreritra satria milaza hoe député candidat mpanjakana ary nisy zay zavatra zay tamin'iny premier tour iny fantatro tany amin'ny faritra ny roy nisy an'izay zavatra zany ary efa nilazaiko tamin'le conférence de presse nataoko fa ny chef de région teny androy de tsy ny salasala ary tsy niambamba naneritery an'ireo président fokotany commune any ambanivohitra hoe ty ny candidat mpanjakana ty tsy maintsy fidina nefa ina moa ny iverenana amin'igny efa vita ka reny ny vokany am'ty betsaka tokoa ny feo mandeha fa tsy maintsy ny candidat mpanjakana no milany somary mampalahelo any zany zavatra zany raha izany ny démocratie raha izany ny voalohan'ny fisian'ny démocratie to Madagasikara ataoko fa tsy mety nanontany koa ianao teo mikasika n'le décret vao navoaka marina fa premier ministre teo aloha manahiranany nilaza hoe tsy anaiky sahala manendrika an'le premier ministre eto amperinasa am'izao fotoana zao fa hitako tsy rariny le izy tsy rariny satria efa misy ny constitution ary fa misy ny texte mikasika an'io zavatra io ka gaga hoe aty amin'ny fotoana ny fifidianana vao misy décret mivoaka manitsy article sasatsasana ao anatin'io texte io somary mampalahelo ihany aloha fa raha mijery fa hoe ny association tsy afaka proposé raha ohatra hoe ny association nanolotra anao candidat tsy afaka manolotra candidat au premier ministre any amin'ny parlementa na de majoritaire hitako fa hitako tsy de rariny loatra zay zavatra zay onao ma général ny mpanara-baovao mahita ny zava-misy mieritreritra hoe tsy manaraka logika ny général Albert Kamivital raha tsy resaka afa-tsy ny hoe ny ministre Rajaonarimampiana tamin'izany fotoana zany izy candidat amin'izao fotoana izao teo niarany asa taminao tokony fantatra kokoa ny hoe olona rehetra niaraka atao anatin'ny teteza mita ihany koa isan'ny premier ministre atao anatin'ny teteza mita ianao safidinao anefa anohana ny candidat Robinson Jean-Louis tsy mazava amiko le hoe tsy manaraka logika araky ny fahitako azy matoa ny safidiny Jean-Louis Robinson de logika mihitsy ny narahako ny antony de inona raha nilatsaka ho fidina mana ny programme anasako ary angamba fantatrareo fa hoe ny lahara-pameana amin'io programme io de niady amin'ny tsy fandripahalemana ka raha mijery programme anasany docteur Robinson de sahala amin'ny fanandrify amin'ny eritreritryko ny antony de trotra malagasy tsy salamany tsy afaka miasa ary malagasy tsy miaina amin'ny fandripahalemana ny tsy afaka mandroso hoe docteur Robinson angamba mananaritraikefa amin'ny lafin'ny fahasalamana ary raha ohatra ka nieritreritra ny tandrona zay tokony tratrarina tamin'za candidat ka hoe raha tonga tamin'io tandrona io de fandripahalemana tokony ataoko loha laharana
zany hoe raha jereko zany le izy hoe fanandrify ny heritreritray mirahalahy io any hoe milaza ny olona fa hoe mpifahavalo sanatry za tsy manana fahavalo malagasy za tsy miady amina malagasy fa araky le nilazaiko tamin'iny fiodinana voalohany iny de fifaninanana izy io fifaninanana masina satria zany filoham-pirenenany roambyroapolo tapitrisa malagasy zany zavatra sarotra ary zay mahatonga amin'ny teny foana hoe aza ataotsika sorona ny vahoaka malagasy tsy atao fitiavatena ny fitondrana ka dia zay ny safidiko ialako tsiny aminao ny hoe tsy logika amiko zany de logikako ny any zavatra marina ary ny zavatra rarina ary ny zavatra mahitsy inona ny anjara toerana politika mety hoe andrasan'ny général Albert Camille Vital raha ohatra zany ka hoe ny candidat Robinson lany za ndray tsisy azonareo antaniny izy za tsisy zavatra nangatahako aminy tsara am'ireo sasany reo hoe mitady an'izao ny contrepartie tsy fombako zany ny any eritretriko mitondra tsisy toerana nangatahako tsisy resaka ny fanaovanay mikasika an'izay fa raha niona zay mirahalahy de nilaza hoe fanandrify ny eritrerititsika de aleo amanoana anao fa za ndray moa kristiana tsy manda fanomezany raha ohatra moa antsony a ka hoe misy zavatra toerana omena ka tandrify azoko atao de ataoko fa za tsy mitovy amin'ny olona hoe faly fotsiny azo toerana fa raha tsy tandrify amin'ny fahaizako na zavatra tokony ataoko le izy mialatsiny fa azoko lavina zany toerana zany 4e république ankalazaina androany isaky ny 1 décembre moa zany le ny hoe nahaterahany maro toerana ve ny 4e république raha nyray am'ireo candidat reo ny lahany eo satria natiana na tsy tiana efa samy mitondra teo aloha samy efa nitondra avokoa zany ny olona izay ao ambadiko reo candidat reo am'izao fotoan'izao inavo ireo fipetra tsy maintsy apetraka zany manomboka eto ny fahitanao azy mba hamaro toerana atsara tantana am'izay le fanjakana saratramiko ny amaly an'izay fanontaniana zay satria mbola tsy voafidy ny filoham-pirenena ka hoe maro toerana io daty io manko ny lany tany amin'ny conseil des ministres raha tsy diso io ny daty ny voasafidy le fanjakana mihitsy ny tiako hoe resaka fandriam-pahalemana aoriana fifidiarana mantsy ny tena tiako atongavana am'izay ka io manko hitatsika hoe sarotra manko nanao hoe ilamina na tsy ilamina fa fanirina aloha aminay efa nitondra fotoana fohifohy tamin'ny fotoan'andro ny tetezamita faniriko za manokana de ny laminany Madagasikara satria raha hijeritsika vo zao raha vo tamin'iny herinandro lasa iny zavatra mampalahelo ny zavatra miseho any centre afrique raha io ny zavatra io miseho eto amitsika mampalahelo ary efa mijalitsika mbola hijaly lalilalina am'izao ka ny any faniriko aleo aloha voasafidy ny filoham-pirenena engane zay fidiny vahoaka no lany eo de anjara ny mijery an'izay zavatra zay de mijery inona ny tokony ataotsika amin'io resaka raika ambin'ny folo ny volana décembre fanontaniana faraparany mon général 4 isan'ny nalaza tao anaty fampelezan-kevitra ihany koa ny fiara tsy mataho-dala ny général Albert Camille Vital tsy mety tafavoaka efa tonga ny ampelatany any folo andavy le izy zao sa hoe ao zany rehefa misy zavatra teneniko de tsy maintsy tanterahako e bon ijery miaraka amin'ny staffko satria mbola sairena am'ty fampelezan-kevitra ty moa tsika am'izao fotoana zao manana candidat maromaro any zay amin'ny députation misy any amin'ny 270 any ny nombre ny candidat anay mihoatra an'izay raha 7 97 ka sairana amin'io zay ary efa manana zone tsirairay zay am'ireo candidat reo ka mbola misy tompona andraikitra ny manaraka an'io zavatra io efa toky nomeko an'ireo mpitandro filaminana satria sahirana manko izy ireo amin'ny tsy fampifitaovana ahafahany zareo manatanteraka niraka sy ny asa amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena satria raha tsisy ny fandriam-pahalemana de mbola mafisiko tsy hisy ny fampandrosoana tsy hisy ny fivoarana ka hiady am'izay tsika engane ka zay lany am'ireo candidat ho fidina ho filoham-pirenenareo mba hitombo hiaraka hidinika aminay na mitovy hevitra aminay am'izay fiadiana
amin'ny tsy fandripahalimana zay makasiraka anao moa général nanaiky nitondra an'izay fanazavana zay teto amin'ny fandarana manokany Cool TV sy ny Cool FM ity misaotra betsaka ary anareo vahoaka malagasy izay manaraka nyity fandaran'ny Cool TV ity sy ny radio national TV eny ary tompoko lasy tompoko vavy lavalava ihany ny resaka ny fanaovana tamin'ny généraly Albert Camille Vidal tamin'ity ariva ity ankasitrahana isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany tany antokatrano tany manome fotoana ho antsika rahampitso ao anatin'ny fampahalalam-baovao veloma tompoko